sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Faly miarahaba tsika menakavy tratrin'izao alahady faharoambiroapolo mandavantaona taona bizao. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika no atolotra atsika amin'izao fotoana izao. Nefa mialohan'izegny ny lohahevitra maizan'ny eglizy atsika niany dia ny hoe tsy mora ny magnaraka an'i Jesoa fa misy azo fijaliana. Vaky teny masina voalohany ary dia nalaigny tamin'ny boky Deutéronome. Tamin'ny zany andro zany i Moizy niteny tamin'ny vahoaka Israely nanao hoe: ankehitriny ry Israely, henohy ny didy mampitsipika atoroko hitandremanareo azy mba ho velona ianareo ka hiditra sy anana ny tany nomen'Andriamanitra tompo ny razanareo anareo. Aza manampy izay andidiako anareo na manala amin'izany akory fa tandremo ny didin'ny tompo Andriamanitrareo izay andidiako anareo. Koa tandremo sy tanteraho izany fa izany no saina mampahendrena ho anareo eo maso ny firenena izay andre izany lalàna rehetra izany. Ka ho vaky hoe vahoaka endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io. Fa iza tokoa moa ny firenena lehibe hanan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny mahakaikintsika ny tompo Andriamanitsika isaky ny iantsoantsika azy. Ary zovy no firenena-dehibe manandidy mampitsipika marina toy izao lalàna ataoko eo anoloanareo anio zao. Zany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sika ifaly iravo annevunnaitra zy tompo. Sika ifaly iravo annevunnaitra zy tompo. Nanurna zambundrano masina sinampitoetra zay ambony ny rano.
diotanana sy zay mazava fo ary zay tsy manankina fanahy amin'ny samby aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo famarinana vi amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamonjy azy isany vahoaka nisany mikaroka azy mikaroka ny tavan'Andriamanitry Jakoba ianareo varavarana andrao ny tatao iandra ianareo varavara-pagola aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo ny mpanjaka ny voninahitra iditrao fa izay mpanjaka ny voninahitra io ny tompo mahery tsiresresena ny tompo tsiresresena minyady ianareo varavarana andrao ny tatao miandra ianareo varavara-pagola ny mpanjaka ny voninahitra iditreo fa izy mpanjaka ny voninahitra io aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo tompo Andriamanitra tompony tafika eny izy no mpanjaka ny voninahitra ny bahary raintsika sy Kristy mpanjaka ny fanahy mpanamasina omeo voninahitra aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo aokansika ifaly iravo ame voninahitra azy tompo ny vaky teny masina faharoa nalaigny tamin'ny taratasiny masinda Jakoba apôstôly ry kristianina havana reso ampalemem-panahy ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fahasoavana tanteraka rehetra avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fahazavana izay tsy manam-piovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana niteraka antsika ny sitrapo tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy mba ho santatry ny zavaboariny isika ary reso ampalemem-panahy ny teny voafafy aminareo zay mahavonjy ny fanahinareo aza mamita tena amin'ny hevipoana nefa fa mieza ho mpanatanteraka ny teny fa tsy ompiainy fotsiny izao no fivavahana madio sy tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra ray ny manampy ny kamboty sy ny tondratena amin'ny fahoriany ary ny miaro tena tsy ho voalotony izao tontolo izao zany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra Alleluia
zao ary atsika ry kristianina havana iaraka hitandregny ny evanjely nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratany Masinda Marika. Tamin'izany andro zany dia niangona teo amin'ny Jesosy ny farisianina sy ny mpanorandalàna sasany avy tany Jerosalema, ka nahita ny mpianany sasany nihinana tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisianina sy ny Jody rehetra dia tsy mihinana raha tsy efa voasasany tsara alohan'ny tanany, fa mitana ny fanaondrazany izy, ary raha avy any ankianja izy dia tsy mihinan-kanina raha tsy efa nisasa. Maro koa ny fombandrazana hafa no raisiny ho tanana, dia ny fanasana ny kapoaka, ny tavoara, ny fanaka varahina ary ny farafara fihinanana. Ka dia nanontany azy ny farisianina mba amin'ny mpanorandalàna nanao hoe, nahoana ny mpianatrao no tsy mitandrina ny fanaondrazana fa mihinana amin'ny tanana tsy nisasa? Ary hoy navaliny azy ireo, marina tokoa ny naminaniny izay ia anareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity magnajay amin'ny molony fa magnalavitray amin'ny fony. Ka foana ny ivavahanareo amiko satria didin'olombelona no ataony fampianarana. Ny didin'Andriamanitra foinareo fa ny fanaon'ny olona kosa tananareo. Ary niantso ny vahoaka nankeo aminy indray izy ka nanao taminy hoe, miano ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy, satria avy ao anaty dia avy amin'ny fony olona no iavian'ny sain-dratsy, dia ny fakambadin'olona, ny fijangijangana, ny famonoan'olona, ny halatra, ny fahihirana, ny asomparana, ny afetsen-dratsy, ny fijejojejoana, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavonavonana, ny fahadalana, izany zava-dratsy rehetra izany no avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Zany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ataoko fa mbola ao ansaisika ny valiteny nataony Piera, ny solovava ansika rehetra, ny solovava nireo apôstôly raha nanontaniany Jesosy izy, ary ianareo mba ahoana akany amin'iza moa zahay, fanao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary dia izy tokoa moa ny teny, ary izy ny sakafo mamelona asika, ary dia izay no fikepinoana nataosika namarana ny fampianarana lehibe mikasika ny eukaristia mba ho fiainana eukaristika tokoa ny fiainasika, ary dia sy misahatra ao mamerimberina fa taro ry kristianina havana fa mamerina an'izay tenin'ny Piera izay isika isaky ny mandray communion ka lazain'ny pretra hoe vatan'i Kristy, amen. Dia manambara sika ao anatin'izay amen izay ny fikepinoasika manontolo ary sy mason'izao tontolo zao zany no izay resika an'ilay hostia communion masina mampiongona asika amin' Jesosy fa masona mpinoana, ary dia entan'ny mpinoana velominy fanahy masina tokoa isika ka lasa fiainana eukaristika ny fiainasika, ary dia izay no fampianarana ary toy isika amin'izao Alahady 12 Mandavantaona zao, ka i masinday miverina amin'ny masinday marika isika fa inona tokoa moa izay fiainana eukaristika zay eo amin'ny fiainana andavanandro mpiainasika, ka mahatonga asika araky ny lazaisika hoe fampitrahofana ny finoana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, sy inona zay fampitrahofana ny fiainana sy ny finoana izay ry kristianina havana fa fanarahana
akaiky dia akaiky ny Kristy, fiainana eukaristika, fiainana kristianina. Ary inona zay fiainana kristianina, fiainana eukaristika zay, sy inona fa fiainana misy ny azo fizaliana, mitondra famonjena sy mitady fizaliana isika. Matetika koa iaho no mamerimberina amintsika ry kristianina havana amin'ilay vavaka tokana nampianarin'ny Kristy, dia sy misy an'izao hoe omeo anay anio ny fizalianay isan'andro, fa omeo anay anio ny mofo, ny anina ho anay isan'andro. Ary ny anina dia izy eukaristia, ary dia izay ny ankalazantsika ny eukaristia isan'andro. Fa nefa izay eukaristia izay fantatra sika, ary dia izay ny fampianarana androany, sy mora ny manaraka an' Jesoa ry kristianina havana. Kanefa izay fanarana an' Jesoa izay no lalam-piainana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izay no lazaisika hoe ady sy dia, satria misy ny azo fizalian'i Jesoa. Ary dia izay no ambaran'i Jesoa amintsika amin'ny vakiteny amin'ny evanjely androany ao Marka toko 7 ka anambarany fa ireo Jody nanome siny azy ary nanome siny an'i Jesoa zany, satria raha maro ireo fizaliana sy mainsy etrena raha, satria zay koa ny fiainan'i Jesoa. Ary dia efa misatatra azy moa izy amin'ireo fanenjena ataony ireo fariziana aminy, ka ensika sara no valitenina nataon'i Jesoa tamin'izy ireo. Marina tokoa ny namina n'iny Isaia mpaminany anareo ry mpisara velasy, ity firenena ity manaza molony fa manalavitra ny fony, ko foana ny vavanareo amiko, satria didin'olombelona no ataonareo fa sy ny didin'Andriamanitra. Ary dia nanao fampianarana lava ho an'ny vahoaka izy, ka nilazany hoe sy ny ivelany no tena manimba ny fiainasika, fa izay ao anatisika ao anatin'ny fosika ao. Satria ny fo tadidinareo sara ry kristianina havana. Za rehefa niresaka momba ny sampy sy ny sampy iaho dia lay manohitra sika sy ahita n'Andriamanitra, ka sy ny sampy amboarin'ny tanansika no tena manimba ny fiainasika ka manalavitra sika amin'Andriamanitra. Fa ny sampy tena manapotika ny fiainasika ka sy mainsy adivasika, satria mitondra amin'ny fahazaran-draty. Io ny sy mainsy folasika ary sy mainsy ialasika dia ao amin'ny fosika ao. Ary io no evin'ny rasy rehetra hoy Jesoa amin'ny vakiteny amin'ny evanjely androany, ka sy mainsy diovysika, fantatra sika ireo sampy amboariny fosika ao araky ny tanisainy Jesoa ao amin'ny evanjely. Ka mahereza ary sika araky ny voalaza sika teo, ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia ady sady dia amolasika an'izay. Ary zay no avasika iroso lalindalina koa, ka azagaga koa nefa sika tahaka ny Jesoa nitondra ny azo fizaliana lavo intelo izy ampianatra sika. Fa amin'izay ady izay dia mety misy fotoana resy isika, fa sy tokony ho resy mandrakizay nefa isika, fa tokony hiarina ary iroso amin'ny lalindalina koa hatrany ahafahasika mandray atanana ny fiainasika. Ary dia izay no ampianarin'ny masinday Jakoba ansika mivaky teny, aoka isika mba sia sara velasy ka anatanteraka ny tena sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika. Aza mamita tena amin'ny hevim-pona isika hoy masinday Jakoba, fa mieza ho mpanatanteraka ny teny sy ho mpieny fosiny hoy izy, fa aoka ho tena ivelona. Ary dia izay ny tena fivavahana marina. Inona tokoa ma ny fivavahana? Ny fivavahana dia fiombonana amin'Andriamanitra. Ary izay no nampianarisika nandritra n'izay fandaliana sika ny toko 4 ny masinday Joany izay, ka tonga ny fiainasika ho eukaristika. Ka na ny boky voalohany, ny boky ny Deuteronome na ny vakiteny voalohany dia mananatra ny vahoaka i Moizy mba hanao an'izay fiainana
ao amin'Andriamanitra izay ka sy ambava fosiny maha-kristianina sika sy amin'ny anarana fosiny ny maha-kristianina sika fa mba ho vahoaka n'Andriamanitra tokoa isika vahoaka endry ary manasaina tokoa ka amin'izay dia hiada-pinaritra isika inona moa ny vahoaka manasaina sy endry vahoaka manasaina sy endry raha eo anivon'ny fiainan'ilay vahoaka tokoa Andriamanitra ary Andriamanitra no any tompony fa sy ny vola na ny sampy isan-karazany araka ny lazaisika teo fa Andriamanitra tena izy dia Andriamanitra Trinité masina Andriamanitra araka ny ampianaran'i Jesosy ary ny fampianaran'i Jesosy kobaka ambava satria ny fiainany manontolo no fampianarana nataon'i Jesosy ry Jesosy zokinay io nampianatra anay tokoa ianao sy hotratranay indraindray ireny fampianarana ireny mety misy fakapanay manjoanay eny amin'ny fiainanay ka ampio ary zahay andaviraha rehetrany ny fiainanay hiezaka anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra sitrakao amin'ny fanarahanay ny fampianaranao ary hiezaka izahay anadio ny fo amam-panahinay ka ny sampy rehetrarehetra ao anatinay any fa diovinao fandindra moa amin'izao fiomananay akaiky dia akaiky ny fankalazana ny synody ny fianakaviana izao hivavaka izay mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra ny fianakaviana rehetrarehetra ny fiarahamonina mba fiarahamonina misy an'Andriamanitra ka hiala amin'ireny herisetra ireny izahay vokatry ny fonay efaloha araky ny nampianarina ho anay ka mba izay fiainanay ety ivelany any mba vokatry ny fiainana sy ny fo ao anatinay aoka tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu